Tena normal be isika ozy izy raha matahotra, tena nandalo an'io tahotra io za il y a 2 semaines. Donc ce sont tous des personnes qui ont pris les programmes zany mifampiresaka ato. Ny antony mahatonga an'io, c'est la première fois de toute notre existence de vie qu'on se retrouve face à nos erreurs hoe case zany za, ohatran'izany. Mihaino an'le module de me sont rendre compte ny klema sy ny lesoko. Je me suis sentie à la fois ridicule, faible, une merde any sady menatra ny tenako rehefa ny réaliser ny comportement-ko rehetra nahen'ilay module. De plus hoe tsy zazakely fa maha olon-dehibe zako manokana 40 ans de sarotra be tamiko ny miaiky ny klema amin'ny taona misy ahy. Vaky tahotra sy kivy tsy hitako izay horaisina tamin'ny module tamin'ny voaloha, anohy sa hijanona amin'ny mahazatra. Be dia be ireo question fahamaofao tato an-tsaiko. Lava be moa le message ato fa pour vous dire hoe misy zavatra ohatr'izany de mbola misy miconfirme zavatra be dia be ohatran'izay ao. Ankoatr'izay manana cliente zay za miraisiko en coaching individuel de nividy an'io programme io koa izy de izy niteny za ozy izy mbola tena tsy nanomboka mihitsy fa ohatran'ny matahotra be nomboka an'le izy. Matahotra be nomboka an'le izy tsy haiko hoe inona ozy izy tsy fantatro hoe mety hitondra fiovana ho anahy ve le izy de mety tsy vona amin'izay fiovana izay fa mbola tsy nikitika an'le izy mihitsy ary ozy izy ary tena ohatrany hoe matahotra mihitsy ny akony hanomboka an'le izy. De teo ozy izy za hoe en fait be dia be kay ny olona miaina izy fa tsy olona anankiray mety ho gaga nareo hoe hafahafa be zany zavatra izany ahoana zany zavatra izany tena mi-existe zavatra ohatr'izany santionany fotsiny ireo vakiako amintsika ireo fa nisy clienteko maromaro nanao tena exactement ça m'a fasciné hoe c'est exactement les mêmes atao ke les mêmes descriptions. Oui, j'ai peur. Tsy hitako izay horaisina amin'le izy, matahotra be hikitika an'le izy, c'est exactement les mêmes descriptions. Et c'est pas que une personne de niteneniko moa zareo hoe en fait tsy ianao rery miaina an'le izy fa misy olona maromaro miaina an'le izy de efa niezaka ihany moa zany nandefa zavatra tato anaty groupe sy niresaka tamin'ireny olona reny mahakasika an'izay fa tiako hazavaina eto izay syndrome zay satria en fait, ça s'appelle la peur du changement. Tena ça existe, la peur du changement. Tu sais qu'on a oui, peur de réussir, ça existe, ce genre de choses. Peur de l'échec, miss fan, peur de réussite, coup, peur de réussir à coup, miss. C'est à peu près pareil, ni peur du changement. Misy atoka misy terme mihitsy milaza an'izay zavatra zay c'est la métathesiophobie. C'est la métathesiophobie. Afaka manao recherche mahakasika an'izay nareo de mahita zavatra be dia be mahakasika an'izay. Fa azavaiko kely aloha zany le métathesiophobie satria io zavatra io le mahazo an'le olona miaina an'le zavatra notantaraiko anareo reo zany. Io zao resaka formation, resaka coaching satria en fait ao anatin'le module any SDA c'est pas juste des audios fa misy exercice apanaoviko ao anatin'le izy misy challenge apanaoviko ao anatin'le izy ao anatin'le workbook sy ao anatin'le audio zany misy zavatra be dia be apanaovina de tena hoe zavatra ataonao amin'ny tenanao mihitsy ny akamaroan'le izy any amin'ny début an'le programme tsy any amin'ny introduction an'le izy manazava mahakasika ny dépendance affective ny comportement dysfonctionnel anao rehetrarehetra sy ny sisa donc tout ça. De iny zao resaka hoe formation, resaka programme fa possible akory le izy manana an'io sensation io ohatra hoe voyage, ohatra hoe hanomboka zavatra vaovao, ohatra hoe hiditra any anaty relation na hivoaka anaty relation anankiray na andeha hiova pays na andeha hanao déménagement zavatra ohatran'izany zany de mety iainanao anti peur du changement ity daholo na le hoe métathesiophobie. Ny phobie moa zany de tena hoe tahotra le izy. Le métathesiophobie tena hoe peur irrationnelle du changement ohatrany hoe tsy zavatra tokony hampatahotra nefa tena matahotra be ianao de rehefa matahotra be ianao de lasa misy akony any amin'ny comportement anao zany iny zavatra iny zany hoe mety lasa procrastiner ianao mety lasa tsy sahy manao le zavatra tokony ataonao ianao lasa mirecule foana ianao lasa
Inona koa ohatrany hoe zavatra tsy tokony hatahoranao zany de hatahoranao concrètement raha ataoko ohatrany hoe maizina ny andro na misy horaire eo de mety matahotra ianao fa là il ne s'agit pas du noir, il ne s'agit pas d'un horreur de nefany ianao matahotra tena hoe c'est quelque chose d'irrationnel nefany anisan'ny mahazo ny olona zany. De le zavatra nitantaraiko anareo teo zao de anisan'ny symptôme an'le métatésiophobie anisan'ny ataoko hoe za moa tsy de tiako loatra miteny hoe ianao de olona métatassiophobe. J'aime pas mettre les gens dans une case, mais anazavako atsika an'le izy zany hoe ce genre de choses existe vraiment. Tsy haiko nareo na misy miaina zavatra ohatran'izany vous pouvez me le dire en commentaire hoe mety efa miaina zavatra mitovy ohatran'izany ve nareo ohatra hoe misy zavatra ho ataonareo de rehefa tena ho ataonareo le izy de tsy sandry ianareo, hanao zavatra vaovao nareo de tsy satampoka indray nareo, matahotra nareo nefa rehefa tena dinihany tsy hita zay tena mampatahotra amin'le izy en fait, rehefa tena ataony compte tsy hita zay tena mampatahotra hoe inona moa indraindray zavatra tsy misy risque fotsiny tsy misy risque akory le izy fa matahotra tsika. De en fait zavatra normal mihitsy zay autant que humain mety miaina an'izay daholo tsika rehetrarehetra tsy haiko hoe mety efa niaina zavatra ohatr'izany ve nareo mety efa nanana zay ino izy ity zay sensation zay ve nareo za aloha anisany efa niaina zavatra ohatran'izay hoe tamin'izany nividy formation voalohany indrindra hoe formation anisany tena hoe qui allait être game changer pour moi, donc c'était vraiment un investissement que j'ai fait sur moi. Au moment où j'allais le faire tena mangovotra be ako ny ohatrany hoe non ohatrany tsy andeha ho ataoko indray ity zavatra ity, ohatrany tena tokony ataoko tokoa ve, est-ce que je veux vraiment faire cette formation ve tena tianao an'ity ve sa nisy question famofo be mais niembitra mihitsy teo amin'le paiement aussi ça hoe non ça m'a pris tena efa ça m'a pris ela be tao aorianan'le za décidé zay vao tena validé an'le paiement zay za vao tena vous savez je veux me lancer en fait et c'est tout simplement la peur du changement. C'est vraiment normal chez les humains. Misy fotsiny hoe tena mirésista be ny an'ny sasany tena hoe enjana be zany le peur ny an'ny sasany c'est pour ça que tena lasa phobie mihitsy le izy zany hoe amin'ny mahaphobie anazy zany hoe vao misy changement de matahotra, vao misy changement de tonga de matahotra be azonareo de lasa mety miteraka panique, lasa miteraka frustration, mety lasa miteraka anxiété, mety lasa miteraka procrastination zany hoe lasa miembitra foana ianao, tsy mandroso foana ianao, lasa te incapable de décider nefany zavatra tena tokony ataonao le izy zavatra mety efa eo alohanao zany eo alohanao le izy. Misy commentaire any Michel ty hoe misy zavatra vao ataoko izay mihitsy de matahotra efa herinandro mandinika fa de mahagaga fa izany foana ilay direct araiketsy indro zay. Peut-être que tu devrais écouter ça et que ça peut-être que c'est un message pour toi. De zay efa nazavaiko atsika zay zany aloha hoe oui c'est vraiment normal de sentir ça, c'est une sorte de phobie tout simplement, donc ça se passe au niveau de notre psyché, misy antony no mahatonga an'io de azavaiko atsika ny antony mahatonga an'io. Isika olombelona de ohatrany hoe ahoana zany on a cette peur de l'inconnu. On a cette peur, efa ohatrany programmé zany avoir peur de l'inconnu tout simplement, et de toute façon ao anatin'io cerveau atsika io misy partie anankiray ny asany de mitazona atsika où on vit, ny asany de mitazona atsika où on survit, zany ohatrany hoe miaro atsika zany ohatrany hoe zay ny asany hoe mampatonga anao mitazona anao où on vit, zay ny asan'le partie an'le le cerveau de tsika olombelona ohatrany hoe efa programmé an'izay efa aona moa zany filaza zany ohatrany hoe efa mandeha anaty routine hoe zavatra efa mahazatra foana zavatra vaovao zany de quand on dit quelque chose de nouveau c'est toujours de l'inconnu de tsika olombelona nefa tsy programmé hiaccueillir inconnu zany fa tonga de ohatrany hoe matahotra tonga de ohatrany hoe tonga de mipanika zany vao inconnu io de génétique ny anankiray no mahatonga an'io, c'est génétique et c'est héréditaire misy histoire zay tsotantarako tsika lava be hatrany amin'ny ancêtre hatrany amin'ny andohan'ny tany sy système rehetrarehetra hatramin'izay de efa lasa zavatra mipetraka zany zay hoe
peur de l'inconnu zay zay mampatonga an'io changement io. De zay mampatonga les peurs du changement. Satria changement, qui dit changement dit quelque chose de nouveau, qui dit quelque chose de nouveau dit inconnu. Et qui dit inconnu, danger, c'est foana des sincères voatique. C'est mon avec toi en attestia, oui, il y a des sincères voatiques, anzani, inconnu, zan, des danger. Revout fatanu d'égal danger, inconnu égale danger, inconnu égale danger. C'est les is. Te ino mapatunga tika le ochne manana les peurs irrationnelles, tout simplement, tenawe si, il y a il y a des gens qui ont peur de, par exemple, là, d'aller dans un endroit où tu as un des voyages amateurs à la crazy, hein. Faut l'amawana zavatra rehetrarehetra, le transport, fanefa izy matahotra be, andeha hianatra zavatra anankiray izy matahotra be, de na izy tena na tsy micomprendre hoe inona. Satria, en fait, derrière les zavatra ataony io, mangataka aminy, zany hoe ça demande de nouvelles actions, ohatrany hoe le zavatra ho atao zany mangataka amin'ny tenan'le olona, mangataka aminao hanao zavatra vaovao. Hanao zavatra vaovao, de kanefany zavatra vaovao égale inconnu, inconnu égale danger, de iny am'izay no mipoitra le métatésiophobie, iny am'izay le mipoitra le peur du changement. Ohatr'izay ny mahaphobie anazy, ohatrany hoe za vao changement, vao zavatra vaovao mihitsy tonga de matahotra. Raha toerana vaovao tonga de matahotra. Raha de ohatrany hoe lasa figé tsika, lasa tsy te hanao action tsika, lasa mety frustré tsika, satria il y a cette peur. Oui, zavatra vaovao, il y a cette peur, oui, je ne connais pas, tena zavatra tena irrationnel, raha hitanareo nareo raha ohatrany hoe zatra mandeha amina toerana anankiray, même un resto, zatra misakafo amina restaurant anankiray nareo, de raha andeha hifindra resto nareo de tsy mandeha any satria ohatrany matahotra. Il y a des gens comme ça vraiment matahotra hoe andeha hoany, matahotra na ny hiditra eo arany, parce que c'est nouveau, parce que il ne connaît pas, elle ne connaît pas, de miembotra, procrastiner, en fait, plein de choses, zany lasa zay ny effet-an'izy sady ataoko hoe effet-any no symptôme izy hoe misy an'izay métatésiophobie zay, zany hoe tena tu as vraiment peur du changement. De araky ny teneniko hoe c'est vraiment normal. Satria le izy c'est héréditaire, c'est génétique, de misy fotsiny an'ny sasany tena hoe midangana be izay zavatra zay, misy ny sasany mba ivaiva zay zavatra zay, kanefa de zao c'est important de le surmonter. Satria tsy afaka nijanona any anaty peur ianao raha te hiova, tsy afaka tsy afaka hijanona anaty peur zany tsika, tsy afaka nijanona ho frustré eo fotsika, fa il va falloir faire quelque chose, donc il va falloir surmonter cette phobie. Il va falloir, il faut faire quelque chose pour cette phobie, pour les personnes qui souffrent de ça, tout simplement. Et déjà de se dire alloué, les zavatra vaovao io nge tsy ahafaty anao hoe tu vas pas mourir. Araka le teneniko teo, raisiko le exemple an'le olona atao anaty groupe SDA hoe matahotra handray an'le formation, atahotra hanomboka an'le izy. Fa maninona moa zareo matahotra izy satria finalement, ils savent au fond d'eux que le programme va leur changer. Ils savent fantany hoe hanao zavatra vaovao izy. Eny, fanany fanaovany an'io formation io fotsiny ary, nando vola izy manomboka heno an'le audio reny manomboka miditra anatin'le monde-ny évolution antena, ny investissement antena, zavatra mety mbola tsy nataony hatramin'izay niainany donc ça crée cette phobie hoe manao zavatra vaovao be mbola tsy nataoko mihitsiny azonareo le izy tena hoe manao zavatra vaovao be mbola tsy nataoko mihitsiny de une partie de lui te handroso te hanao an'izy mais une partie de lui a cette phobie. Tsy haiko na azonareo le izy. De zay hoe na de efa nanao an'le parany hoe anaraka an'le programme de lasa mihésiter. Ça, c'est incroyable comment les personnes décrivent le truc ao anaty groupe tena tsy sana hikitika an'le module arany, tsy sana hihaino an'le introduction arany, matahotra be de zay moa zany ny zavatra zay moa zany ny zavatra teneniko hoe en fait, na zany zavatra zany ara le fait hoe enao miinvestir amin'ny tenanao mety mbola tsy nataonao hatramin'izay mihitsy ny zavatra zany. Donc normal si tu as peur, normal si tu as cette phobie, satria c'est quelque chose de nouveau. Ohatran'izay manko le métatésiophobie hoe quand tu démarres quelque chose
de nouveau rehefa manao zavatra vaovao ianao mbola tsy hitanao de tonga de misy an'le peur panique zay no mahatonga an'izy hoe la métateusiophobie c'est vraiment une peur irrationnelle tena hoe tahotra mba tsy hoe tahotra tsy misy dikany akory fa ohatrany hoe y a pas vraiment une raison à avoir peur finalement mais tu as quand même peur azonareo le izy de ohatran'izay hoe na zay zavatra anankiray zay fotsiny ary aloha de efa mahatonga an'le hoe lasa tsy te handray an'le module lasa tsy sahy manohy an'le module satria niainga tany am'le niinvestira tamin'ny tenany niainga tany am'le manomboka manao travail any tany de efa zavatra vaovao izy zay hatrizay ny ainany zay vao mety nanao an'io. Eo am'izay koa ça c'est une chose mais à part an'izay ao anatin'le module misy travail asaona atao ao par exemple ohatrany hoe anatin'le challenge misy des mini challenge ohatrany hoe je vais demander à toutes les personnes qui écoutent les audio ohatra hoe misy any ohatrany hoe manokana fotoana ohatran'izao ianao ho anao manao an'izao ianao tu vas faire ça tu vas faire ci tu vas mettre en place ce challenge anao zavatra vaovao anova routine mety hiala anaty relation toxique même zany zavatra zany hoe zavatra vaovao be daholo ny ao anatin'le izy de lasa matahotra parce que tsy hoe le zavatra ho atao mampatahotra fa justement mbola tsy natao mihitsy le izy de mampatahotra c'est ça la métateusiophobie j'ai jamais fait ça donc j'ai peur parce que si c'est nouveau c'est danger c'est les raisonnements les scènes zany ao anatin'le izy. Donc déjà cette vidéo tsy hoe ampatahotra anareo nanina fa c'est vraiment pour vous rassurer déjà que vous n'êtes pas seul dans ça. C'est des choses qui arrivent même moi j'ai ça des fois rehefa tena hoe anao zavatra vaovao be mihitsy satria efa any anatin'ny saintsika efa c'est dans nos génétiques c'est dans notre gène c'est héréditaire tsy hoe teo amin'ny parent fotsiny fa hatrany aloha be tany le izy donc c'est normal fa anjarantsika no travailler an'le satria finalement les peurs atsapatsika io c'est tsy explicable ohatrany hoe ça n'a pas raison d'être finalement tsy hoe mahafaty le izy finalement tsy hoe hamono le izy satria iny zany le instinct de survie manana misy an'le instinct de survie any anatintsika any de ny instinct de survie moa zany hoe tsy manao zavatra tsy fantatra ohatran'izay tsy misaoty any anaty zavatra tsy fantatra de nefa là carrément vous savez si vous faites une formation vous allez pas mourir de zay no mahatonga an'izy hoe efa tellement efa misy programmation ao anatin'le saina misy antony hafa koa moa zany zay tsy ho aborder quoi fa de manière générale misy efa programmation efa mipetaka c'est dans nos gènes c'est dans nos génétiques de lasa misy an'izay peur irrationnelle tena hoe matahotra be de lasa panique frustration procrastination mandeha daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ao anatin'le izy. Donc azoko tsara mihitsiny le mahatonga ny hoe za lasa matahotra be j'ai acheté le programme alors que j'ai même pas osé écouter misy ndraiky j'ai écouté l'introduction des choses plus écouter le reste tellement ça me parle et aussi ça me demande de faire quelque chose de nouveau de mihaino an'le izy c'est le teniko antsika hoe misy zavatra atao de lasa matahotra hoe finalement est-ce que je veux changer il y a vraiment cette peur de changement aussi satria les fanontaniana teo zao c'est quand même intéressant de lire hoe lasa mametra-panontaniana hoe te hiova tokoa ve za te hiova tokoa ve ho zakako ve les fiovana quelque part et moi je dis déjà si vous avez pris le programme c'est que nisy désir te hiova tany anatinareo tany nisy zavatra tianareo hovaina tamin'ny fiainanareo mais une autre partie de votre cerveau une autre partie antenanareo vous rattrape en fait avec cette peur du changement de lasa ohatrany hoe satria rehefa hita an'le sainareo zany hoe io fa zavatra vaovao de lasa izy mamorona zavatra be dia be ampatonga anareo atahotra donc tsy hoe ampatonga anareo atahotra fa amorona zavatra be dia be ampatonga anareo hiembotra tsika manko rehefa matahotra de lasa miembotra devant quelque chose lasa soit tsika miembotra soit tsika mitsoaka soit tsika en reste figé ohatran'izay ny zavatra automatikany olombelona nareo zao raha misy alika eo hoe alika masika de soit nareo tonga de mitsoaka be soit nareo tsy mahetsika en fait c'est exactement ce que le cerveau dicte à votre corps zany hoe
rehefa zavatra vaovao de matahotra de mitady ny fomba rehetra le sainareo ampatonga anareo ho figé soit figé zany hoe tsy mihetsika tsy mahavita ninina soit ampatonga anareo hitsoaka zany hoe miverin-dalana miridana be vous passez à côté du truc. Tsy haiko na azonareo le tiako tenenina ao anatin'le izy. Donc déjà ahoana no ahafahana miala amin'izay. Je sais pas aloha hoe mbola maheno anahy ve ianareo est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça parle à certaines personnes? Mety misy miaina zavatra ohatran'izany ve? Io zavatra io tsy voatery là je parle de la formation fa possible zavatra be dia be mihitsiny ohatra hoe handeha voyage nareo de finalement nareo tsy sahy mandeha ohatra hoe handeha toerana anankiray nareo parce que c'est nouveau de finalement nareo misy peur anefany rehefa tena dinihana ilay izy ohatrany hoe inona moa zany le tena mampatahotra ou tout simplement vous décidez de vous inscrire à la salle et finalement nareo ohatrany hoe ohatrany tsy te handeha indray ohatrany miembotra ohatrany matahotra be efa il y a pas de raison valable ao anatin'le izy. Coucou daholo tsy zay vao tonga. Donc ho avelako eto ty live ty ho an'izay taraiky de afaka jerenareo fa henonareo kely ny tany alohany ty où je parle en fait du peur de la peur du changement ou de la métatésiophobie. Coucou. Je sais pas si ça vous parle. Hoe misy mety miaina zavatra ohatran'izay koa ve de ho atoroko amin'ny suiten'ity vidéo ty hoe ahoana ny atao raha ohatra ka te hiala ao anatin'izay ahoana ny atao hisurmontenao an'izay zavatra zay ahoana ny atao raha ohatra ka te surmonter an'izay zany te hiala ao anatin'izay peur du changement zay satria carrément quand on a peur de changer on est figé en fait. Io teneniko teo mety projet tianareo atao mety s'inscrire à la salle de sport mety voyager mety sortir d'une relation ou bien entrer dans une nouvelle relation inako mety signer un contrat plein de choses zany hoe mety zavatra négatif mais tena hoe possible mihitsy hoe misy an'izay peur du changement zay c'est pas que les changements no ratsy ho anareo mais juste parce que c'est nouveau donc on a peur. Tena za mihitsy miaina zany. Ok, mba si chiffre firy 3 en anaty commentaire raha tianareo tohizana ny live atsika où je vais vous parler hoe inona ny atao ahafahana miala ao anatin'izay ahoana ny atao mba ampatonga atsika tsy iainan'izay peur du changement zay. De sady hanao exercice en live atsika eto karazana thérapie zany hoe je vais vous hanao thérapie kely anankiray eto direct eto tsika anankiray ho anareo zay miaina an'izay zavatra zay de faharoa omeko exercice kely nareo omeko zavatra maromaro ahafahanareo misurmonter hisotro rano kely aloha zakony. Yes. Ok, 3. Alefako anaty groupe koa ty rehefa avy eo ty live ty satria mila maheno an'ity manaraka aizy de mbola tsy samikitika an'le programme. Hafa indray le hoe lo misy aloha hijanona le izy aloha fa mbola hiandry hafa iny fa hafa le hoe matahotra. Hitanao même le truc des fois c'est irrationnel izy les clients c'est tsy azoko izy je comprends pas. Fa io koa tonga ho azy ange. Inona ky le tonga ho azy? Ok, super. Ok, mbola ao daholo nareo zany. Ok, super. Zavatra atao voalohany en fait pour sortir de cette phobie, c'est de conscientiser. Tsisy afa-tsy zay zavatra rehetrarehetra ho an'izay efa zavatra miaraka amiko zavatra manaraka programme psychotrine de mety leo an'izany mot zany nareo la conscientisation. Io anisan'ny phase important be. Tsika rehefa tsy mi-conscientise zavatra anankiray de tsy afaka miova mihitsiny, tsy afaka misy zavatra amboaritsika, zany hoe la première étape c'est vraiment la conscientisation.
la conscientisation zany dia hainao tonga saina, hainao hoe en fait misy zavatra ohatran'izao, en fait là maintenant tout de suite j'ai peur, matahotra ohatran'izay. Ohatran'ity ilay zavatra tato anaty message ity zao dia tena ny reconnaître mihitsy ilay olona hoe en fait tena matahotra be tena ohatran'izao tena ohatran'izao tena ohatran'izao ato misy miteny hoe mangovotra hatramin'ny feo rehefa matahotra iteny masina.